niaraka tamin'ny mpianatra izao. Fanaon'i Jesosy ny miara-mivavaka tamin'ny ny mandeha mivavaka matetika isaky ny misy asa lehibe zay ataony dia mitokana mivavaka any an-tendrombohitra Jesosy. Fa tamin'ity indray mandeha ity dia niaraka tamin'ny mpianatra izy. Nasehony tamin'ny mpianatra izao vavaka izao. Inona no kendrena? Tian'i Jesosy ho tafapaka ao anatin'ny mpianatra izao hafatra lehibe izao. Dia ny amin'ny antony nandrahan'Andriamanitra ny zanany dia Jesosy Kristy ho amin'izao tontolo izao. Tian'i Jesosy ho tafapaka amin'ny mpianatra izany. Ary izany no iantomboan'ny fitenenan'i Jesosy hoe mankaray eo, mankalazà ny Zanakao mba hankalazà ny Zanakanao. Amin'ny fiverenana eo dia tsy lazain'i Jesosy mety hoe mankalazà ny Zanakao, ny teny lazainy, fa ahitsiny Jesosy hoe hankalazà ny Zanaka. Maneho indrindra ny amin'ny trinité masina izany, ny amin'ny Andriamanitra telo izay iray. Maneho ny fiziana ao amin'ny Jesosy Kristy, mahandriamanitra azy, miray fomba amin'ny iray, mitovy amin'ny iray, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra. Izy ka na dia zanaka azy amin'izay andrahan'Andriamanitra azy hanatanteraka ny havitra ho an'izao tontolo izao, dia tompona andraikitra koa amin'ny fanavotana izao tontolo izao, amin'ny mahandriamanitra nahary izao tontolo izao azy. Ary io no ambarany soratra masina hoe, ambaran'i Jaona ihany koa hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary rehetra izao. Fototry ny zavatra rehetra Jesosy. Ka dia tompona andraikitra amin'izany fanavotana izany, miray fomba amin'Andriamanitra, ray koa izy amin'ny fanavotana izao tontolo izao. Ka dia io no amerenany azy eto hoe mba hankalazany Zanaka Anao ao amin'ny persona an'Andriamanitra, ao amin'ny fiziana amin'ny maha-izy azy an'Andriamanitra telo izay iray, hankalazana ny asa vita n'Andriamanitra ao amin'izany toeran'Andriamanitra izany. Asehony Jesosy fa tsy hafa amin'Andriamanitra ray izy eo anatrehan'ny mpianatra, fa ny fikendrem-panavotana sy ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia iombonany ao amin'ny persona masina. Ary amin'ity vavaka ataon'i Jesosy ity, maneho vavaka feno fahafenoana tanteraka. Ny amin'izay amonjena izao tontolo izao. Nomena fahefana hoy Jesosy. Izy mena fahefana ho amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomen'Andriamanitra azy. Izany hoe aseho amin'izao vavaka, asehon'i Jesosy amin'izao vavaka ataon'izao, fa misy lamina eo amin'ny asan'Andriamanitra miray telo. Tsy midika fisarana nefa izany, na midika ho fahasamihafana, fa hanehoan'Andriamanitra ny fikendreny amin'ny fanehoam-pitiavana izao tontolo izao. Dia tahaka izay naharian'Andriamanitra izao tontolo izao, naharian'ny olona, ka nitenenany hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika. Ny fiainana mandrakizay no fototra indrindra amin'ny perikopantsika
fotokafatra ny perikopantsika amin'ity. Inona moa izany atao hoe fiainana mandrakizay izany? Manahoana izany fiainana mandrakizay izany? Mampitodika hatrany amin'ny fizian'Andriamanitra izany. Ka tsy misy taloha sy aoriana, tsy misy amin'ny fahariana sy amin'ny hoe fahatanterana hatramin'ny farany, fa izy Andriamanitra miray telo no ao aminy. Dia ny Andriamanitra ray nahary, Jesosy Kristy mpanavotra, ary ny fanahy masina mpanamasina. Ny fiainan'ny olona ao anatin'izany firaisana sy fiombonana amin'Andriamanitra miray telo izany no atao hoe fiainana mandrakizay. Izany no atao hoe fiainana mandrakizay. Ary io no asehony amin'ny fahafantarana. Lazaina eto ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana, sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Iza no mampahafantatra? Milaza sahady, manondro sahady, ny asan'ny fanahy masina izany. Ny fanahy masina izay mampahafantatra ny olona ny amin'ny alehiben'Andriamanitra sy ny antony naharian'Andriamanitra izao rehetra izao. Eny, ny tenany koa aza. Ny fanahy masina izay mampahafantatra fa ny olombelona dia tafasaraka amin'Andriamanitra, nanota sy niodina tamin'Andriamanitra, kanefa dia tian'Andriamanitra ho vonjena ka nanirahany an Jesosy Kristy zanany hanavotra azy. Jesosy no niran'Andriamanitra hanavotra ny olona. Ao izany ny fiainana mandrakizay tanteraka ao, ka ny olona manaiky ho eo ambany fitantanany Trinité masina no miaina amin'ny fiainana mandrakizay. Ahoana nefa ny azahoana miaina izany? Ahoana ny azahoan'ny olona miaina izany? Tsy vitsy ny mieritreritra fa ny fiainana mandrakizay dia ilay fiainana aoriana ny fahafatesana. Ka rehefa maty ny olona, izay no atao hoe mandova fiainana mandrakizay. Ao ihany izany. Kanefa ny mpandova tsy mba maty fa velona, fa ny maty no lovaina. Fa ny velona no mandova, dia izay velona ao amin'Andriamanitra, amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, araka ny ilazana an'Andriamanitra hoe Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Izy dia tsy Andriamanitry ny maty, fa Andriamanitry ny velona, mba ho velona aminy koa isika. Koa amin'izany, izay mandova izany fiainana mandrakizay izany, dia izay velona ao amin'Andriamanitra. Ary inona izany velomany ao amin'Andriamanitra izany? Tsy hafa fa ao ny teny, ao ny sakramenta. Io no mamelona, ny teny sy ny sakramenta. Ny teny tonga nofo, kanonina tamintsika. Izy no ny siam-piainana. Ny teny no fanazavana ny olona. Ny teny izay nomeko azo i Jesosy. Fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay. Ny teny no nahariana izao zavatra rehetra izao. Io tenin'Andriamanitra io
no manamboatra sy mikolokolo ary mitaiza ny olona ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ka aizany mivelona amin'izany fiainana mandrakizay izany. Maro ireo fanehoam-pahendrena samihafa izay ataon'ny olona amin'ny etika samihafa izay heverina hoe tena tsara, mahafinaritra, fa tsy mamelona ny olona hanana firaisana amin'Andriamanitra izany. Fa vao maika mamono azy aza ho tafasaraka amin'Andriamanitra koa indraindray, satria hihevitra ny tena fa manana fahamarinana sy fahendrena, fahitsiana, toetra mendrika sy azo alaitahaka, ka dia manadino an'Andriamanitra izy fa ka adinony fa mpanota mahantra sy orisy. Adinony fa mpanota izy. Ary ambarany Apokalipsy izany fa misy milaza ny tenany ho manan-karena kinanjo, izy ilay mahantra sy ory indrindra, ka sady jamba no marenina ary tahaka ny faty mandehandeha. Ambarany Apokalipsy izany hoe manana anarana ho velona, kinanjo maty ihany. Fa ny tenin'Andriamanitra no mampahafantatra ny olona, mampahatsiaro azy, fa mpanota izy. Mpanota izy, ary tsy misy fahamarinana na dia kely akory aza eo aminy azo hanamarinana azy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tahaka ny vorodamba mihosidra ka feno fahamelohana eo anatrehan'Andriamanitra, miandry isan'andro ny fitsaran'Andriamanitra. Izany ny olombelona izay diso tamin'ny anankiray dia diso amin'izy rehetra. Ary ambaran'ny soratra masina izany fa efa samy nanota izy rehetra, samy efa nania ao amin'ny lalany avy izy rehetra, samy tsy manana an'Andriamanitra. Olona meloka ka mendrika ny fitsarana sy ny fanamelohana mandrakizay. Fa saingy izao ao ny teny ihany, ny tenin'Andriamanitra izay mampitodika ny olona, mampitodika ny mpanota mahatsiaro tena ny amin'izany, ka ampahiraty ny tenin'Andriamanitra ahita ny tenany amin'ny tsy fahatanterahana, ka hiazakazaka hanatona ilay lehilahy tokana izay natolotr'Andriamanitra, dia ny zanaka izay lazaina eto, Jesosy Kristy. Ny teny no manondro any Jesosy Kristy ho lalana tokana ahazahoany izay rehetra mino ny famonjena entin' Jesosy, anamarinana maimaim-poana ny mpanota tsy manana fahamarinana, ka kilasiana ho marina na dia mpanota aza, noho ny amin'inona, noho ny fanekeny ny hamonjen'i Jesosy azy, ny hanavotany Jesosy azy, ka ekeny fa mpanota tsy manana fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra izy. Eo no manomboka ny lalam-piainana ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary amin'izay ny mpanota dia hiazakazaka anatona an' Jesosy, ary tanteraka eo amin'ny anatonany ny batisa masina izany, ny sakramentany batisa izany. Tanteraka eo amin'ny anatonany ny batisa masina izany. Ao amin'ny batisa no hanamarinan'Andriamanitra ny mpanota ka hananganany azy ho zanany, ka tonga hamarinina tsy ilay mpanota ihany fa ny zavaboary rehetra koa. Hamarinan'Andriamanitra izay minisy atao batisa ho Jesosy no vonjena.
fa izay tsy mety mino no eloana. Ny batisa no andraisana Andriamanitra ny olona ho mpiray fomba amin'ny Jesosy Kristy, ho tonga zanak'Andriamanitra koa, tahaka ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Ka amin'ny batisa dia tonga manana ny fiavahana tanteraka izy, no sasana, no diovina, ny sorona tao amin'ny tenany fahafatesana ho amin'ny fitsanganana. Ary io no anambarany apôstôly Paoly azy amin'ny Romanina, ka ilazany apôstôly Paoly azy hoe ny batisa dia tao amin'ny batisa no nananganana antsika indray ho olom-baovao. Fa hoy izy, koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra indray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Tonga zanak'Andriamanitra eo amin'ny batisa, ary manomboka miaina izany fiainam-baovao izany, na dia tsy mahatanteraka 100 aza ny sitrapon'Andriamanitra, dia izao hamarinina maimaim-poana 100, marina 100, na dia mpanota 100. No ninona? Tsy noho izay fiezahana ho tsara na niezaka ataontsika ho tsara, fa noho niezaka nataon'Andriamanitra hahatsara antsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Niezaka ataon'Andriamanitra. Fa manahoana moa ny sarobidiny izany ataon'Andriamanitra ao antsika ao amin'ny batisa izany? Ny batisa no manamarika ny fanadinoan'Andriamanitra ny fahotantsika. Tamin'ny nanolorany ny zanany ho avitra hisolo ny fahotantsika. Raha nanao fanatitra ny olona ho amin'ny fanoneram-pahotana amin'ny andron'ny testameta taloha, tsy nahonitra ny fahotana intsony, tsy nahonitra ny fahotany olona intsony ny karazam-panatitra rehetra. Eny fa na dia omby alinalina, ondry manosy alinalina aza, dia tsy nahonitra intsony ny fahotany zao tontolo zao. Fa Jesosy no nanaiky, nanolotra ny tenany teo anatrehan'Andriamanitra mba hihara ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny ota, ka nitondra ny fahotantsika teo amin'ny tenany. Ary ambaran'ny soratra masina fa nidiakapoka taminy no nanasitranana antsika. Mafy ny riavana ny nentin'i Jesosy amin'ny itondrany ny fahotantsika io. Mafy ny nentin'i Jesosy nitondrany io fahotantsika io, ka anamarinana antsika eo amin'ny batisa io, na dia to zavatra moramora aza ny mijery azy rehefa atao ny batisa amin'ny alahady, fa mafy. Fa ny fahafatesana tokony ho nahazo anao satria ianao meloka, dia izy no nomeloana. Tsarovy zany. Ny kapoka tokony nahazo anao satria ianao no nanao tokony ho kapohana satria meloka ianao, izy no nandray izany. Ary ny tena loza dia izao, badinio ange izay fangiry firiana ny hantra tamin'ny Maria, raha nahita ny zanany omboana teo amin'ny hazo fijaliana, na ny fon'Andriamanitra koa ray koa tamin'izany. Tsy vitany hoe novonoina ihany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, no kapohana, no rorana, fa izao tena nampitanjahana mihitsy izy. Ny fony reno mijery an'izany hoe Zanakao ampitanjahana eo anatrehanao.
fanoana. Mafy izany. Mafy izany. Izany no fangirifiriana. Izany ny henatry ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa dia izany no nalain'i Jesosy ho an'ny tenany. Raha isika no tokony ho nalamba araka, tahaka nyreny olona naovana fitsaram-bahoaka taritaritina eraky ny arabe ampitanjana sy vonoana ampijaliana reny, raha isika no tokony ho nanana izany anjara izany, satria meloka eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny lanitra sy ny tany isika. Fa no amarinina maimaim-poana noho izay nentin'i Jesosy ho antsika. Io ny batisa. Ary io ilay averintsika eto amin'ny altara masina, eo amin'ny fanekena masina, fa hifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Fady ny devoly ary ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Mba manahoana ny ainatsika izany? Hanomenao izany fiainana mandrakizay izany no nahatongavan'i Jesosy. Hampiainantsika izany, manomboka eo mitohy eo amin'ny batisa ary mitohy amin'ny fanamafisam-panekena ao amin'ny andraisantsika ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo. Sakramentan'ny fanasan'ny tompo. Sarobidy io ry havana, fa lazaina tamin'ny tenin'Andriamanitra omaly. Ilay tenenan'i Jesosy hoe ataovinareo izao ho fahatserovana. Misy teny ampiasain'ny teolojiana maro samihafa, teny ray ihany no lazaiko. Ao amin'izany teny izany no hanomezan'Andriamanitra toky atsika amin'ny hoe ataovinareo izao ho fahatserovana. Amin'izany teny izany no hanomezan'Andriamanitra toky antsika fa miray fomba aminy isika. Ao amin'ny rano zanany izany. Ao amin'ny rano Jesosy Kristy izany. Ka Jesosy Kristy raha miteny amin'ny mpianatra, miteny amiko, miteny aminao, ka manolotra ny tenany sy ny rano, dia izao nanaiky iray petsapetsa aminao izy. Manome toky fa miray petsapetsa aminao izy. Tsy miray petsapetsa amiko amin'ny ilomanosako amin'ny fahotana isan'andro isan'andro nefa, fa miray petsapetsa amiko mba hanamarina ny ahy eo anatrehan'Andriamanitra ray amin'ny lazany hoe matoky anaka voavelany elokao. Manao famelan-keloka isan'andro, isam-potoana ho antsika Jesosy. Famotsoran-keloka. Famotsoran-keloka. Io no fiainana mandrakizay. Ka amin'izany, amin'izany dia tsy hanana ny ota sy izao tontolo izao ary ny devoly sy ny fahefany rehetra anjara itsony. Fa olona voavonjy ao amin'ny Kristy Jesosy, miaina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Koa satria olony fitiavana sy ny famelan-keloka dia mahay mitia sy mamela heloka. Olony fitiavana sy ny famelan-keloka dia mahay mitia sy mamela heloka. Olona namindran'Andriamanitra fo, mahay mamindra fo. Ary olona nandrotsahan'Andriamanitra ny fitahiana mampahasoavana, ka mahay mizara fitahiana sy fahasoavana ho an'ny hafa. Amin'izany dia tsy olona mihiribelona amin'ny fahorian'ny namany, fa olona ory am-panahy mandrakariva, ka mihevitra izay ahatsara ny hafa koa. Hamonjy ny namany. Ary io ilay fanontaniana nataon'i Jesosy, raha nanao ohatra ny amin'ny Samaritana tsara fanahy izy. Teny hoe, iza ary no naman'ilay azony jiolahy. Ka na dia ilay Samaritana aza, izay fahavalon'i Jiosy no niantra azy, dia izy no namany. Dia hoy Jesosy, mandehanaka manaova toy izany koa. Ry havana, fanamboaran'Andriamanitra antsika izao toe-javatra iainantsika izao. Mba haizantsika hifampitodika
hifampijery, hifanoana, hifanampy amin'ny mampiarabelona amintsika, amin'ny namantsika, amin'izay oro sy mahantra. Eny mety tsy ho afaka hanao izany any ivelany noho ny fioboana, fa afaka hivavaka ho azy ireo, afaka hanana fotoana hitondrana amin'ny-bavaka ireo mahantra sy ory. Raha isika fiangonana loterana malagasy manokana ry havana dia manana ireo seha-pitaizana amin'ny mahafiangonam-pifoazana antsika. Manana ireo seha-pitaizana dia ny toby izany. Rehefa mieritreritra aho, mieritreritra ireny toby ireny amin'izao, dia ny ainana nandritra ny taona maro ny fitaizana sy fikarakarana marary amin'ny toby, dia miorooro ny saiko. Toa azoko aneritreritra ao an-tsaina ny mahita marary migogogogo mifisaka eo ambody hazo tsy manako hohanina, satria tsisy famatsiana ho azy. Fotoana ampatserovan'Andriamanitra tena ny be sy ny maro, hijery, hamantatra. Manahoana moa izany fiainana mandrakizay izany? Fiainana mandrakizay dia fiainana mifampitantana, tahaka ny fampitantanan'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina. Na dia Andriamanitra feno ny fahefana sy ny rehetra azy izy, dia tsy ny fandao tamin'izany, tamin'ny fahariana antsika. Na dia afaka mety nanao izany tsirairay azy. Dia tahaka izany koa ny ampianaran'Andriamanitra antsika ao amin'ny fiombonana masina, mba iray fomba amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ka hifanoana sy hifanampy ho voninahitr'Andriamanitra. Izany no fiainana mandrakizay, izany no fahafantarana any Jesosy, fahafantarana an'Andriamanitra. Izy naniraka ny Zanakao amin'izao tontolo izao, hamonjy izao tontolo izao. Ary izany koa nahatongavan'i Jesosy, raha nahita ny vahoaka noana izy, dia hoy izy hoe mahonena ireto vahoaka ireto, omeo hanina izy. Ary ny mpianatra dia nanontaniany hoe manan-kanina ty va ianareo? Mametra-panontaniana tahaka an'i Jesosy mandrakariva koa ny olon'ny fiainana mandrakizay, ka tsy variana mamoky tena na manatavy tena amin'izao fioboana izao ihany, fa mieritreritra hoe anoany mety misy tsy mihinan-kanina koa, anoany mety misy tahaka izao koa. Ampianarin'Andriamanitra isika ry havana, iray fomba amin'Andriamanitra amin'ny fitiavany, amin'ny famindram-pony. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ho azy mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotranao Jesosy Tompo, misaotra noho ny fitiavanao, misaotra noho ny famindram-ponao, misaotra ny ampianaranao anay, ahafantatra anao marina sy Jesosy izay ny rahanao, hianatra ny fombanao, hanam-pitiavana ny hafa. Dia tario lalina izay mba haizanay mizotra amin'izany tokoa, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.